Ny fandaharana indro miatona na rahantsika teto dia nahafantarantsika fa sokajy roa na antony roa no mahatonga ny aretin'ny biby fiompy eto amintsika. Ny iray dia ilay virus ohatra raha ny hitantsika tamin'ny farany no mahatonga ny peste akoho izay mandripaka akoho maro manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Lafiny ray faharoa dia ny bakteria. Ny bakteria dia antony mahatonga ny barika ohatra amin'ny akoho, mahatonga ny besoroka, mahatonga ihany koa ny beary. Ato anatin'ny fandaharana hiaingitsika amin'ny fijerena ny fanomanana ny fitaovana sy izay rehetra ilaina mialohan'ny famokarana vaksiny azo avy amin'ny bakteria. Miarahaba antsika mpanaraka ny televisionna malagasy anasananao ny fandaharana. Izy ty zany no tena marina ny fetolohan'ny chaîne de production satria ataonay zany nanamboarana ny adjuvant vaksiny dia ny fanomanana an'ireo tavoahangy rehetrarehetra ilaina koa rehefa vita ny vaksiny. Efa homanina sahady diovina atao stérile ny fitaovana hasiana ny vokatra. Ampiasaina ny voavoan-dandihazo eto. Fantatra mantsy fa ny landihazo no ahafahana manakana ny mikroba tsy hiditra ao anatin'ny flacon efa voadio. Asiana eau distillée avy hatrany ireto flacon ireto mba hahamora ny fampiasana azy. Adjuvant laro ilaina mba hanomezana hery bebe kokoa ny antigène na ny vaksiny. Ny nandalovanay tato amin'ity toerana izay fanomanana ny adjuvant ity dia ny alamo. Io alamo fampiasantsika isan'andro io no amboarana ny adjuvant homanato izany. Alamo zany raha atao mila rano mafana izy mba afahan'le izy holevina zany fa tsy levina raha atao amin'ny rano tsotra. Le adjuvant io fe ohatrany hoe zavatra standard io mitovy daholo le adjuvant. Rehefa vaksiny ankao le vaksiny nona zany matetika misy vaksiny. Ny ampiasaintsika eto zao dia sel d'aluminium ny ampiasaintsika eto io zany fa ny adjuvant misy karazany, misy ny adjuvant misy ny nanoparticule na io ny hoe base d'aluminium io raha misy karazany ny tsika zany phosphate d'aluminium zany ampiasaintsika amin'ity alamo ity. Izao zany ny résultat hitantsika rehefa miandry hitako manaraka zany hoe préparation ny adjuvant zany hoe mbelika le fotoana matantany eo amin'ny 3 jours zany vao tapetaka vita be zany zao dia stériliser. Stériliser. Autoclave zany ny anaran'ity zany température humide zay zany io sous pression. Re zany le flacon ty zany reto zao Mitovy ihany température andreo. mitovy ihany température avy le zany da voatarany vaksiny zany araka ny sary zany mijanona tovidolo ny akanjo rehetra fa misolo akanjo koa zany hoe araka ny efa fantatsika dia miainga avy any amin'ny service contrôle ny source vaccinale zany hoe ny masom-baksiny ilay bakteria rehefa vita fitsirihana ka hita fa azo vokarina ho vaksiny. Ny ato no mitahiry conditionnement sy mamokatra antigène miainga amin'io akora fototra io. Dingana voalohany stérilisation ny fitaovana ampiasaina. Eto no angonina, diovina, fonosina amin'ny emballage
ny fitaovana rehetra milohany ampidirana azy ao anatin'ny autoclave tahaka ny hitantsika teo aloha ihany ketrika ao anatin'ny fikarohana rofia no amatorana azy miova mantsy ny lokon'ny rofia ka ahafahana mamantatra ny fitaovana efa stérile ao anaty autoclave rehefa zay dia miditra ao anaty laboratoire de fermentation no hidirantsika voalohany bactérie ny barikakoho no kirakiraina ato amin'izao fotoana andalovany fandaharana izao itoerany misy ny fermenteur zany famparana an'ilay bactérie zany ohatra mamokatra toka isy ny amena zany hoe spécifique kokoa izy aty amin'ny laboratoire zany misy an'ilay théorie fa le tsika moa zao zavatra hitatsika dia vaccine ho an'ny akoho barika akoho ataotsika amin'izao fotoana zao ka ato anatin'ity hoe nasena ao le bactérie eo zany ao izy zao reo ato zany no ambolena na amokarana azy dia mbola misy système anankiray moa zany misy anankiray mandeha makaty izy mba hatsaratsara tokoa ny fiainanjareo zany mba hanamaro azy dia mandalo amin'ity natao hoe fermenturation an'izay ty izy inona ny ampiny ampitokodinana anazy rehetra zay mba hatsara le fepetra zany na hoe condition fepetra hanatsara fitombo azy dia ilaina misy rivotra ety ivelan'ireo teo reo dia manatsara azy reto zao inona reto zao le vokatra azo mavo zao efa bactérie ny tombo bactérie efa vita vokatra io zany io zao daty nomary io nanaovana le reporta ny 2021 ny fanasiana formole izy io novonoiny ny antony hoe amono anazy manko a tsy ilay bactérie velona no ilaitsika fa anatin'le vaccine hoe maty izy na hoe vaccin inactivé na hoe maty ino no ilaina zany hoe misy ny atao hoe toxine navoakany poizina avoakan'le microbe bactérie zany dia ny poizina iny a no ilaina anamboarana vaccine fanefitry le microbe misy zay manko ny vaccine na izy vaccine velona dia avy amin'le microbe daholo nakanan'iny izy velona zany fa noalefahana ny tanjany dia atsindrona na izy vaccine maty fa namoaka an'le toxine na le poizina minday navadika lasa fanefitry le aretina ihany culture na barika akoho hoan'ny pasteurel na hoe barika akoho izy ty zany microbe zay ary io zany ny milieu de culture zany hoe sakafo a amelomana le microbe ato anatin'ny teny izy io zany tsy tonga dia tao davoraraka hoe indray mandeha fa tsy maintsy alefa mandeha miandalana izy io ao zany hoe milieu de culture na sakafo dia miditra amin'ny alalan'ny tongoteoty izy ty dia ato koa ohatra ny manamaina reny tsy velona raha tsy misy rivotra dia tsy maintsy misy rivotra alimentena anteny dia amin'ny alalan'ny sofleritony zany appareil teletony mamelona azy ny rivotra eo avy ty zany zao pasteurel anatiny zany le barika dia zay mila rivotra zay zany izy zao fa indraindray io a bactérie tsy mila rivotra oxygène dia zavatra hafa mihitsy no atsofoka ao anatiny eo anatiny zany zany hoe reny bactérie anaérobiline zao filazana azy mbola bactérie eo ihany fa zany hoe teo zany mampiasa fermenteur fa ty zany statique zany miato amin'ity ato dia hitatsika mamantsy zany vaccine BR zany ty ensemencena eto ty misy am'izao fomba zao zany a hoentinay anatsarana an'le vaccine BR izy ty moa zany dia fomba fambolena an'le vaccine BR a amin'reto flacon de roue milieu sur zélose zao zélose daholo zany le milieu ampiasaina dia an'ity no azahoanay karazana vaccine izay ampiasaina amin'ny vaccine nomby isan'ny bakteria mahery vaika ireto iaingana hanaovana vaksiny hiarovana ny omby amin'ny aretina BR ireto halefahany izy io rehefa atao vaksiny jerena hatrany ny stérilité madio tsara ve
izany hoe tsy misy bakteria hafa mifangaro aminy. Aoriny ny fampanirina azy dia mbola tsy maintsy fantarina io stérilité io. Mijerena atao microscopy aby le zavatra hoe tena mifanaraka amin'le fenitra ilainy tsara le biby avolena ve le zavatra fanirina ihany. Vérifie hoe izy tokoa le zavatra navolena teo. Dia arak'izao zao eo le bactérie zao, eo le bactérie reo zany le mavadika vaccine. Dia amin'ny alalan'ny microscopy ity moa no amatarana hoe contaminé le izy na hoe tena le vaccine ve nambolenao. Dia io zao araka ny hitantsika eto dia sazy amin'izao misy ny vaccine berary jerena atao hoe microscopy. Dingana farany mialoha ny hahazoana vaksiny laboratoire fanasarahana singa roa samihafa dia ny corps bactérien vatan'ny bakteria sy ny anatoxine na ny hery miaro ao aminy. Sarotra amintsika ny fanazavana scientifika sy teknika eto. Aleo ny vokatra ny hofantaritsika mizara roa miavaka ny vatan'ny bakteria corps bactérien sy ny hery miaro anatoxine. Anatoxine do boky le toxine zany 1 million de doses zany zao vitan'ity ty zany zao corps bactérien efa filtré zany vaccine mahavita 1 million de doses zany miampafity mombreky Madagasikara zao vita. Tehirizina izy roa tota ireo singa mandrafitra ny vaksiny. Ohatra ny masom-vaksiny ilay bakteria sy ilay antigène zay novokarina dia eto no ilana an'ilay singa papimtombo hery novokarina tary amin'ny fanomanana dia ilay antsoina hoe adjuvant. Raha teo am-piandohany isika dia alamo no nanaovana adjuvant. Eto no ilana azy ireny afangaro amin'izy roa tota mba hanome ny antsoina hoe vaksiny. Répartition no sisa atao ato amin'ity efitra ity izay tsy azo ny fandaharana ny dirana amin'ny mahasaripady azy. Efa ao anaty flacon izy ireo no mivoaka avy ato. Rehefa vita toy ireny ny vaksiny dia tsy avy hatrany akory dia aparitaka na ampiasaina. Misy ny antsoina hoe contrôle. Io fanaovana contrôle io dia matetika atao amin'ny famokarana vaksiny. Ho arahantsika io amin'ny fandaharana manaraka ijerena ny qualité ny vaksiny. Ankoatr'izay dia tsy maintsy sedraina ihany koa amina biby ny vaksiny zay vita, hahafantarana ny heriny ary hahafantarana ihany koa ny fiatraikany. Izay vao azo atao ny manome fahazoan-dalana azy amin'ny fanapariahana azy eny amin'ny sehatra maro samihafa. Mametraka ny mandra-piona tompoko lahy sy tompoko vavy.